Tao anatin'ny taona maromaro zay dia tsikaritra fa mitobaka eny an-tsena eny ny arendrina vita sinoa rehefa manakaiky toy izao ny fetin'ny 4 jona ho an'ny akamaroan'ny mpivarotra nefa dia nanambara izy ireo fa na ny arendrina vita malagasy na ny vita sinoa raha amin'izao fotoana izao dia tsy mbola misy loatra ny tsena ny ampirisihana ny rehetra nefa dia ny hanjifan'ny vita malagasy satria fetim-pirenena malagasy no ankalazaina tsara ihany koa ny ankizy raha ampahafantarina ny maha-malagasy sy ny zava-misy manodidina an'izay asaramanitra izay hoarantsika ity fanadihadiana natao teny an-tsena ity izay ahitantsika izay tontolom-baovao izay. Folo andro mialohan'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena ny 24 ny volana jona ho avy izao efa mitobaka eny an-tsena avokoa ireo karazana arendrina rehetra na ny vita malagasy na ny vita sinoa. Tsy mbola misy ny tsena ho ireo mpivarotra tamin'ity herinandro ity. Mitobaka ny mahazavalina vita sinoa ka mamono ny tsenan'ireo mpivarotra ny arendrina vita malagasy raha ny nambaran'ireo mpivarotra izany. Ny arendrina vita gasy izay manomboka amin'ny 500 ariary hatramin'ny 4,000 ariary ny iray. Makina be, lasan'ilay sinoa daholo ilay izy dia izao hitanareo izao tsisy olona mihitsy. 24 jona fetin'ny malagasy ary fetin'ny fahaleovan-tena malagasy ihany koa. Mampirisika ny iray aman-dreny ireo mpivarotra mba hanjifa ny vita gasy anamarika izay fetin'ny malagasy izay. Hitanantsika gasy rehetra izany ny arendrina malagasy fa tsy amin'ny sinoa ny fetim-pirenena fa antsika gasy e. Ho an'ity ramatoa ity dia zava-dehibe ny manao arendrina rehefa fetin'ny 24 jona tahaka izao. Saingy kosa mila jifaina ny vita gasy fa tsy adino ihany koa ny manafangaro izany amin'ireo mahazavalina ampifaliana ny ankizy. Arendrina finahoana izao ny tindry? Ohatr'indray ny tindry? Mahazatra ny olatra amin'izay moa ilay hoe fetim-pirenena izany mitondra arendrina sady fampifaliana ny ankizy. Raha ny anazy moa dia arendrina gasy dia moa tsy maintsy asiana an'ilay ohatran'ny peratra kely na zavatra kely mampifalitely anazy. Manomboka amin'ny 2,000 ariary hatramin'ny 5,000 sy 1,000 ariary kosa ny arendrina vita sinoa na ny mahazavalina. Marina fa mbola ahitana petara ihany koa eny an-tsena na dia voarara aza ny fivarotana izany. Ety ampamarana ny fampahalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy dia tolotra sady ny araba ho an'iray mpianakaviana rehetra izay anamarika ny andro no amin'ny rapitsona dia somary tsy dia nalaza loatra aza ny fetin-dray noho ny fetin-dreny dia atolotra zany ny araba izay ihany koa no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny sabotsy ity makasitraka tompoko lasy tompoko vavy.